Mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Miarahaba ndray amin'ny anaran'ny tompo tonga eto amin'ny fotoana iarahantsika misakafo ny tenin'Andriamanitra. Ny salamo 100 no anjarantsika anio. Andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 7. Salamo manambara an Jesosy ho mpanjaka sy mpisorona be. Zava-dehibe loatra ny fahafantarantsika fa na dia any amin'ny salamo aza. Ny salamo fantatsika fa ny ankabeazan'ny salamo dia Davida no nanoratra azy, ary ity salamo ity dia Davida mihitsy nanoratra azy. Ny zavatra mahafaly dia izao: arivo taona mahery no elan'elan'ny fotoana ny ainan'i Jesosy sy ny ainan'i Davida, kanefa tanteraka ihany ny zavatra izay nosoratan'i Davida. Ary zany ry havana no tokony hampahery antsika, na dia miandro valim-bavaka ela azy ianao. Ny ain'i Davida zany arivo taona zany, ka dia raha mba sain'ny tompo miandro kely 5 taona ve dia ahoana? Enganie hampahery antsika ny tenin'Andriamanitra anio. Salamo 100 angataka ny fanahy masina indray tsika hitaridalana antsika amin'ny fandiniana izany salamo izany. Misaotranao zay ry Andriamanitra rainay io, raha omenao nay indray ny fotoana kehitriny iarahanay mandinika ny bokin'ny salamo. Salamo manambara aminay ny amin'i Jesosy tomponay. Misaotranao zahay ry Tompo fa efa tanteraka ny zavatra voasoratra tany amin'ny 3 taona lasa ny nanoratana azy, 2 taona tiaorina no anatanterahana azy. Ary dia miaina ao anatin'izany zahay ankehitriny, vokatry zany zavatra nataonao zany Jesosy eo no mahatoy zao anay, ka dia misaotranao zay. Anio ary handinika izao teninao zao zahay, mitenena Tompo, sokafy ny fosiny sainay mba ho fantatray mazava zay lazay ny teninao. Fanahy masinao amin'ny anaran'i Jesosy tomponay, amen. Salamo 100 vakintsika amin'ny anaran'ny tompo zany. Izao no nolazain'i Jehova amin'ny tompoko: mipetraha eo an-tanako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalonao fitoeran-tongotrao. Ny tehin'ny herinao avoaka Jehova avy ao ziona, manapa amin'ny fahavalonao ianao. Ny olonao dia mazoto manolo tena amin'ny andro anafianao, amin'ny fiaingona masina tahaka ny andro ateraky ny maraina ho anao ny zatovinao. Efa nianina Jehova ka tsy anenina, ianao no mpisorona mandrakizay araka ny fanaony Melkizedeka. Ny tompo eo ankavananao dia andripaka ny mpanjaka maro amin'ny andro ny fahatezerany. Hitsara any amin'ny jentilisa izy ka ampiampatrampatra faty any. Handripaka olona any amin'ny tany malalaka izy. Isotro amin'ny olona ny andalana izy, ka izany no hitrahany ny lohany. Awang kunia funa
araky ny fanambarako tany aloha ry havana, ty salamo 100 ity dia isan'ireo salamo ambara hoe salamo manambara an Jesosy, psaume messianique. Misy maromaro izy ireo, ohatra ny salamo voalohany, ny salamo 2, 9, 9, salamo 220, 720, salamo 420, salamo 4, salamo 570, salamo 720, salamo 770, ty salamo 100 ity, ny salamo 770 ary ny salamo 770. Ireo salamo ireo dia samy salamo manambara an Jesosy avokoa, atao hoe psaume messianique, manambara ilay Messia. Ka eto zany a dia ho jerentsika zay anambarany an Jesosy. Ny voalohany anambarany azy eto dia hoe tompo mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra. Izao nolazainy Jehova amin'ny tompoko, tompoko hoy Davida, mipetraha eo an-tanako ankavanana, ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao. Andriamanitra miteny am Jesosy hoe mipetraha eto an-tanako ankavanana, ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao. Davida manambara an Jesosy hoe tompoko. Io moa ry havana de zao, tsy misy afa-tsy ny fivavahana kristianina ihany eran'izao tontolo zao no manaiky an Jesosy ho tompo. Ty faminaniana nataony Davida ity de amarinina amin'ny testamenta vaovao, satria ny Jaona 2:20 de ahitantsika ny Tomasy, na de tsy nino nitsangana ny tompo tamin'ny maty azy izy tamin'ny voalohany, herinandro tatorina niaona tamin'i Jesosy niaraka tamin'ny mpianatra izy. De hoy Jesosy hoe, ry Tomasy, apetrao eto amin'ny olatreto ny tananao, ary ataovy eto amin'ny lany voko koa. Rehefa nahita zany Tomasy de nilaza hoe tompoko sy Andriamanitro. De hoy Jesosy hoe, sambatra amin'ny masonao fa nahita, nefa sambatra kokoa izay tsy nahita nefa mino. Iza ny sambatra kokoa zany? Za zany, ianao zany. Sambatra noho Tomasy ianao, satria Tomasy nahita maso an Jesosy, zay vao nentinino. Fa ianao, hoy Jesosy, na tsy nahita azy ianao, kanefa mino aho tompo, ho Andriamanitrao, dia sambatra ianao. Nanamafy zany manko Petera ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 2:9-10, tamin'ny andro Pentekosta, namafisin'ny Petera ny mahatompo an Jesosy. Ka izao no nolazainy, aoka ho fantatry ny taranak'Israely rehetra marimarina fa iny Jesosy nomboanareo tamin'ny hazo fijaliana iny, de efa nataon'Andriamanitra ho tompo sy Kristy. Nataon'Andriamanitra ho tompo sy Kristy. Ary io no nolazainy mpanao salamo eto hoe, Andriamanitra no nilaza taminy hoe mipetraha eto tanako ankavanana, amandra-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao. Ho vina io ny fanahy masina ny nampahafantatra ny Paoly, ka nahatonga azy anoratra ao amin'ny Romanina 5:4-7, fa rehefa nitsangana tamin'ny maty ny tompo dia niakatra ho any an-danitra izy, ary mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra ka mifona ho antsika. Io Jesosy maty teo ambony hazo fijaliana io, ka nitsangana tamin'ny maty io, tena tompo anie io e, tena Andriamanitra anie izy io e. Ary na iza tsy manaiky ny maha-Andriamanitra tompo an'i Kristy, fa na ny antikristy zany ny voalaza ny soratra masina. Fa eto ny salamo dia manambara amintsika fa tompo anie ilay mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra. Ary inona ny nametran'Andriamanitra azy eo? Ataoko fitoeran-tongotrao ny fahavalonao. Izaho Andriamanitra mihitsy no hanao ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao. Tsy marina ve zany? Fa hitantsika amin'ny anaran Jesosy de mivoaka ny devoly fahavalo, atao fitoeran-tongotry ny tompo mihitsy, ary
ary nanomboka hatramin'ny nitsanganan'ny tompo tamin'ny matika mandra-piveriny any amin'ny raha ony lanitra dia manan-kery eto amin'izao tontolo izao ny anaran'i Jesosy. Hoy manko izy ao amin'ny Mateo 20:20. Efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany, ko mandeha any ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Avoainy demonia, dikan'izany manjary fitoeran-tongotry ny tompo ny herin'ny Satana, ary zany no mampalahelo ry havana. Mandeha miasa ny fitoeran-tongotry ny tompo ny olona, any izy no mitady famonjena, tsy amin'ilay tompo nitsangana tamin'ny maty mipetraka ao antikavanan'Andriamanitra ray. Tsy any izy no mitady famonjena. Fiazakazana makany amin'ireny fivavahana hafa rehetra ireny any havako. Fivavahana ny tendrombohitra, fivavahana amin'ny sampy, ireny enika fiazakazana any amin'ny fitoeran-tongotry Jesosy ireny. Ary izy tsy milaza hoe mandana miazakaza makany nareo, hoy izy mankanesa ty amiko, aty amiko Jesosy. Azany mifahavalo fitoeran-tongotra reny o le havako, fa any amin'ilay mipetraka eo an-tanana kavanan'Andriamanitra ray. Ny mahafaly de zao, ho hitantsika eo ambany, ny mahafaly de zao, azona ho atao anie ny manatona zany, misokatra malalaka ao anao, lay seza fiandrianan'ny fahasoavana. Inona ny antony? Satria ny andinin'ny fahaefatra de manambara fa io Jesosy io dia nataon'Andriamanitra mpisorona be mandrakizay araka ny fanaon'ny Melkizedeka. Mpisorona be mandrakizay araka ny fanaon'ny Melkizedeka hoe, ny Hebreo 7 ny manazava amintsika ny amin'izany Melkizedeka zany. Iza moa io Melkizedeka io? Zao ny voalazany amin'ny Melkizedeka io. Hebreo 7 andiny voalohany, fa io Melkizedeka io zay mpanjaka sy mpisoron'Andriamanitra avo indrindra, lay nitsenany Abrahama rehefa niverina avy nandresiny mpanjaka maro izy ka nitsodrano azy, sady nomeny Abrahama ny ampahafolo ny zavatra rehetra. Voalohany, raha adika amin'ny anarany dia mpanjaka ny fahamarinana, de vo mpanjaka ny salema koa, zany hoe mpanjaka ny fiadanana. Tsy manany ray, tsy manandreny, tsy mahana tantara-pirazanana, tsy mahana voalohan'andro na farany fiainana, fa natao tahaka ny zanak'Andriamanitra izy de mitoetra ho mpisorona mandrakizay. Io Melkizedeka ny testamenta taloha io de mahagaga, fa ny voalaza eto olombelona nefa tsy nanandray, tsy nanandreny, tsy mahana tantara-pirazanana, kanefa sady mpanjaka izy no mpisorona. Ary Abrahama de nanome azy ny ampahafolon'izay azony tamin'ny babo tamin'ny ady zay natony. Mpanjaka ny salema, tsy misy hafa am'izany fa Jesosy zany dia mpamonjy izy. Mpiantoka ny fanekena tsara lavitra izy, ny andinin'ny 2:20. Zao ny voalaza amin'ny Jesosy kosa. De tahaka zany koa no nanaovana ny Jesosy ho mpiantoka ny fanekena tsara lavitra. Ary ny andinin'ny 5:20, ko am'izany de mahavonjy tokoa zay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalany izy, satria velona mandrakizay anao fonana ho azy. Mpanjaka io Jesosy io, mpanjaka izy, nefa koa mpisorona be, mpisorona mandrakizay araka ny fanao Melkizedeka. Ary zany ry havana, zany no zava-dehibe tokony fantatsika, fa na ny fivavahana amin'ny fitoeran-tongotry ny tompo azany de mila mpisorona. Inona moa reny piskidy sy mpanano sy karazany reny? Reny eneka mpisorony fanjakan'ny maiziny izy, mpisorony fanjakan'ireo fitoeran-tongotry Jesosy, dia ny demonia zany. Fa Jesosy kosa mpisorona be mandrakizay aninona nanolotra ny tena ny sorovoinantsika teo ambony hazo fijaliana izy, ary de nanokatra ny lalana hidirantsika ao amin'ny toerana masina indrindra. Tsarontsika rehetra ny tantara, fa rehefa maty teo ambony hazo fijaliana Jesosy, zavatra nitranga tany amin'ny tempolin'i Jerosalema de zao rovotra ny saraka roa avy any ambony ka hatrany ambany, ny efitra lamba tao amin'ny tempoly. Inona ny dikan'izany? Tsy ny mpisorona be ihany intsony ny mahazo miditra ao amin'ilay toerana masina indrindra, fa noho ny rano ny zanak'Andriamanitra dia afaka miditra makany sika. Ary mbola manamafy zany ny teny voasoratra ao amin'ny Hebreo hoe, koa satria isika manana mpisorona lehibe zay lasa namaky ny lanitra,
dia Jesosy zanak'Andriamanitra aoka isika hiazo nylay efa nekentsika, aoka isika anatona ny seza fiandriana ny fahasoavana amin'ny fahasahiana. Zava-dehibe ny mahampisorona be an' Jesosy. Maty izy nitondra ny rano ny fanekena vaovao, namaky ny lanitra, azahoantsika mandova ny fiainana mandrakizay, fa izany ny mahampamonjy tokana ny Kristy. Ny olana dia izao, betsaka ny olona tsy mety manaiky ny fisoronana nataon'i Jesosy, fa mbola mitady mpisorona hafa, mbola mitady lalana hafa. Nefa Jesosy ihany no nilaza, zaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Matoy izy nitondra ny titra hoe indro ny zanak'Ondrin'Andriamanitra manaisotra ny fahotana zao tontolo zao, dia izy no sady zanak'ondry no mpisorona nitondra ny rano ny tenany. Fa Jesosy Tompo voalaza amin'ny toko 5 amin'ny Hebreo ihany, ny mpisorona be rehetra dia alaina amin'ny olona ka tendrena ho solon'ny olona hanao ny raharan'Andriamanitra hanatitra fanomezana sy fanatitra hanafaka ota. Dia olona izay mahay mitondra mora ny tsy mahalala sy minia, satria ny tenany koa dia mba hodidin'ny fahalemena ihany. Fa Jesosy Kristy Tompo kosa, rehefa nitondra ny rano ny tenany izy, dia fanekena mandrakizay izany. Ary rehefa maty eo amin'ny hasonjaliana ny Tompo, dia tsy misy mpisorona be intsony, manao fisoronana tahaka ny teo aloha intsony, tsy mila makany amin'ny tempoly hitondra fanatitra intsony, fa ampy ny fanatitra indray mandeha monja ao mandrakizay nataon'i Jesosy Kristy Tompo. Izany no mitondra famonjena. Ko na iza mbola mitady mpisorona hafa, na mitady mpisorona be hafa, na mitady fanatitra hafa ivelan'ny fisoronana nataon'i Jesosy, dia tsy mahita n'Andriamanitra izy, satria ranon'ny fanekena vaovao ihany no mitondra famelan-keloka. Ny olona mbola hitady hijanona amin'ny fanekena taloha ihany, fa adininy na ininy tsy fantatra ny fanekena vaovao tiano rako Jesosy ny amin'ny fanekena vaovao izay arotsaka ho an'ny maro famelan-keloka. Jesosy Kristy Tompo, hoy ny Salamo 110, dia mpisorona mandrakizay araka ny fanaon'ny Melkizedeka mitondra famonjena tamin'ny rana latsany. Fa ny zavatra anankiray lehibe koa dia ny fahafantarantsika fa handripaka mpanjaka maro amin'ny andro ny fahatezerana izy. Manomboka amin'ny 15, handripaka ny mpanjaka maro amin'ny andro ny fahatezerana izy. Hitsara any amin'ny gentlisy izy, ampiampatrapatra faty any izy, handripaka olona amin'ny tany malalaka izy. Inona ny dikan'izany? Io Kristy mpisorona be io dia sady mpanjaka io, ko ireo olona izay tsy mety anjakany dia haripaka mandrakizay. Zavatra manahirana riavana amin'izao fotoana izao dia ny manambara izany fandripahan'ilay mpanjaka ny mpanjaka, ireo tsy mety anjakany. Jesosy ve? Mpanompo izy, marina izany. Mpisorona izy, marina izany. Nefa koa ny Apokalipsy 7:12 dia manambara fa mpanjaka ny mpanjaka izy, mpanjaka ny mpanjaka izy. Azo lazaina zany hoe mpanjaka ny président izy, mpanjaka ny zay rehetra manam-pahefana izy, mpanjaka ny gouverneur izy, mpanjaka ny maire rehetra izy. Ny fahefana eny am-pelatanana reny olom-boafiditsika reny ene, ka fahefana nampindramin'ilay mpanjaka ny mpanjaka azy fotsiny ihany. Ary ho avy ny andro hanontany azy ilay mpanjaka ny mpanjaka anao hoe ahoana no nampiasanao ny fahefana izay nampindramiko anao? Nentinao nanasoa ny firenenao arak'izay voalaza amin'ny Romanina 10:20 ve? Sa ahoana? Satria izao ny voalaza eto, handripaka mpanjaka maro izy. Zavatra mampalahelo riavana eo amin'izao tontolo zao, raha misy olona manana fahefana dia tsy mieritreritra mihitsy izy ireo manam-pahefana maro zany. Enganeka raha manam-pahefana ianao dia tsy ho isan'izany, fa ny manam-pahefana maro eto amin'izao tontolo zao dia mieritreritra fa azy io fahefana io fa tsy hoe nampindramina azy,
azy io hany ka satria azy dia manapatra fahefana fotsiny no ataony fa adinony ny hoe ny fahefana izay nampiny ramin'Andriamanitra ary tsy misy mahalala an'izany nefa raha tsy mandinika soratra masina izy. Raha tsy mahalala tenin'Andriamanitra izy dia tsy afaka hieritreritra ny hoe fahefana nampiny ramina ao anatin'ny fotoana voafetrany izao fahefana izao. Fantany ihany fa fotoana voafetra hoe satria hoe 5 taona ny maheto ahy, 7 taona ny mahatahaka izao ahy, fantany ihany zany fa saingy izao tsy ekeny ny hoe fahefana nampiny ramin'ilay mpanjaka ny mpanjakany ety ary mission nanomezana azy zany fahefana zany. Ary noho izany ny tokony ataoko dia izao hieritreritra hanontany ilay mpanjaka naniraka hoe inona marina ny tena hevitra aho ilay mpanjaka ny mpanjako, inona marina ny tokony ataoko ry ilay mpanjaka ny mpanjako. Fa naniraka ianao nanome aty fahefany ty ianao mba hoetiky manasoa ny firenena, kanefa izao ny zavatra mitranga mazana tsy ny firenena ny jereko fa ny tenako, ny ankohonako, ny arenako. Ry havana, lay Jesosy voalaza eto ary dia mpisorona be mpampiavana antsika amin'Andriamanitra, ny rano teo amin'ny hazo fijaliana ny nanaovan'ny fampiavanana. Nefa koa Kristy mpanjaka mbola hampamoaka izay rehetra notoloran'ny fahefana ny amin'izay fomba nampiasany izany fahefana izany. Raha manam-pahefana ianao ny mandray izao afatra izao, mifona aminao aho mba tsy hanenina ianao indray andro andry. Raha ho tonga aminao ny fanontaniana hoe ahoana ny fomba nampiasanao ny fahefana izay nampindramiko anao, tsy homenatra ny ianao raha mipetraka aminao zany fanontaniana zany, satria nentinao nanompo ilay mpanjaka ny mpanjaka teo amin'ny firenenao ny fahefana izay nomeny anao, fa tsy nentinao nanompo ny tenanao na nanompo ny volanao na nanompo ny fahefanao akory azy. Engane ry havana, engane ny vahoaka malagasy rehetra no samy anaiky fa Jesosy rery ihany no mpisorona be mpampiavana azy amin'Andriamanitra, ary ny manam-pahefana rehetra eto amin'ny firenena dia samy anaiky ho mpanompo n'ilay mpanjaka ny mpanjaka izy, dia Jesosy Kristy tompo izany. Fa izany ihany no hitondra fahasambarana ao amin'ny firenena. Fa rehefa ilay mpanjaka ny fiadanana no mpanjaka ny manam-pahefana rehetra ka ekeny teny dia ho tonga eto amintsika ny fiadanana, satria ny anaran'i Jesosy ve andrina ny fiadanana izy. Ho azy eny ny voninahitra hivavaka isika. Misaotranao zahay mpamonjy eo, fanambaranao anay androany indray, fa sady mpisorona be mpampiavana anay amin'Andriamanitra ianao no ny rana latsaka ao tany Kalvari, nefa koa mpanjaka ny mpanjaka sy tompony ny tompo ianao hampamoaka indray androany. Mangataka aminao zahay ho an'ny manam-pahefana rehetra amin'ny ambaratonga samy hafa eto amin'ny firenenay, mba hanaiky ianao Jesosy ho mpanjakany izy ka hanontany ny hevitrao amin'ny fahefana ny menao azy sy amin'ny fitondrana ny vahoaka izay andraikitra ny menao azy. Miangavy izahay mba ho mpitondra matahotra anao sy manaiky anao Kristy ho mpanjakany ny manam-pahefana rehetra eto amin'ny firenenay, ka ny teninao Jesosy eo no hibaiko ny fahefana rehetra eto amin'ny firenenay, mba ho voninahitra lay Madagasikara anjakanao Jesosy eo, amin'ny anaranao nanaovanay izany vavaka izany. Amen.